fantatro zao fa dia misy lista ao Ambotsiroatra ao lista ireo zay niverina Ambotsiroatra fa tomponantoka tamin'izay nisakatsakana ny fanendrena n'Andriamatoa Mahafaly. Lista zay eritreretindry zareo fa misy andreo olona izay somary nanazava tamin'ny vahoaka nampibaribary tamin'ny vahoaka ny eloka nataona Ambotsiroatra manoloana ny lalam-panorenana ny famitaam-bahoaka sy ny sisa manomboka amin'ny prime ministre zay lista izay tsy fantatra moa inona no ataondry zareo amin'ny prime ministre ary dia misy karazan'olona mpanao gazety mpanao politika ao anatin'izany lista izany fa ny zavatra efa hita soritra namana Pierre Holder dia mikasika an'izay everina Ambotsiroatra fa ifehezana ny fanaovana gazety ifehezana ny internet ny réseaux sociaux satria ny zavatra tsapatsika dia ny fomba izay hitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina ny firenena amin'izao fotoana zao dia tahaka tamin'ny fotoanandro ny Repoblika faharoa tapany voalohany izay tsy nisiny ny fangararana nisiny ny censura sy ny sisa ny zava-misy zany ny fisiny ny réseaux sociaux ny fahafahan'ny olona rehetra mandefa vaovao ao anatin'izany réseaux sociaux zany amin'ny vanim-potoana rehetra isiny ny fahafahan'ny rehetra maneho ny ao am-pony sy ny ao an-tsainy na amin'ny réseaux sociaux zany na amin'ny gazety zany fa indrindrindrindra ny fisin'ny ataontsika hoe amaronisanyireo gazety sy mpanao politika mamaky bantsilana ny tsirariny sy ny tsy hitsy ny arany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao ny famakina bantsilana ny détournement ny famakina bantsilana ny zavatra maro samihafa izay na raha antsika nandritry ny herinandro dia aingana mihitsy ny président de république andefa ny loi de communication eny amin'ny anteny miram-pirenena ary miainga ao anatin'izay ny fiheverandry zareo fa dia okendaina ny mpanao gazety ofehezina ny réseaux sociaux zany hoe anakaikikaiky kokoa any Corée du Nord sy Chine isika eto Madagasikara namana Pierre Holder satria ny antony manao ny tsy ara-dalàna sy ny tsirariny ny fitondrana ny zavatra irindry zareo angamba raha sendra ny aino andreo bloky ny Hery Rajaonarimampianina ny Kiomaraina ny Mpiaino dia nahenony amin'izay asa soan'Andriamatoa Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina tampotampokeo namana Pierre Holder adiny ray ny fitanisana nizay asa soa nataony Voanga Rajaonarimampianina tany amin'ny tsy fantatra tany amin'ny tsisy nahita tany zany hoe baiko midina hoe atsaraonareo ny vadiko fa tonga izy androany de tsy maintsy atsaraina izy ohatrohatr'izay ny fieritseretan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny mpanao gazety rampitso fa adininy namana Pierre Holder ny fitondrandry zareo ny tokony anaraka ny teknolojia sy ny transparence ny moderna misy amin'izao tontolo zao fa tsy terena iverina ho any amin'ny taona 20 ny firenena namana Pierre Holder. 70 taona namana Maurice Vonana no nandrama ny firenena komunista nanomboka tany amin'ny firaisana sovietika tamin'ny 1917 de nanaraka ireo firenena komunista tahaka ny Chine, Corée du Nord sy ireo firenena komunista any Europa tsy nanana taorinan'ny ady lehibe faharoa sy tany Azia nandritra ny 70 taona reny fireneny reny nanandrana an'izany hoe alao kendaina ny fampalalam-baovao alao tsy avela iteny ny vahoaka aleo arahan'ny fanjakana maso aloha ny zavatra rehetrarehetra mivoaka zay vao azo avoaka de ny ainan'izany tsika teto Madagasikara tamin'ny taona repoblika voalohany sy ny repoblika faharoa taona maromaro ny gazety aloha de alefany amin'ny ministeran'ny atany de piasan'ny ministeran'ny atany eo ny manaramaso de ty tsy mivoaka ty esory ty article ty fafao ty na le gazety mihitsy tsy mahazo mivoaka ary nisy ara-panao gazety ny gadrana tamin'ny repoblika voalohany tamin'ny repoblika faharoa fa zao namana Maurice Vonana rava reny le fanjakana mihitsy ny rava
rava le fanjakana nanao zavatra tsy ara-dalàna, tsy mifanaraka amin'ny maha-olombelona zany. Tsy adalàna zao tontolo zao akory ny nanao an'izany déclaration universelle des droits de l'homme zany, ny pacte international des droits civils et politiques, ao anatin'ny mitambatra amin'ny antsoina hoe charte internationale des droits de l'homme. I Madagasikara dia niratifié an'izany charte internationale des droits de l'homme zany. Tsy adala ny Amerikanina raha namorona n'io fanjakana Amerikanina io dia nifototra tamin'izany liberté sy déclaration des droits de l'homme zany. Io ny vokany. États-Unis ny firenena manan-karena sy matanjaka nyleran'izao tontolo zao. Ary ny firenena zay nanaraka an'izany liberté sy droit de l'homme zany nanady zany dia ireo firenena européanina manan-karena sy firenena rehetra manan-karena eran'izao tontolo zao. Fa le firenena nanandrana nanao an'le fanakendanany vahoaka tsy teny, fangakendanany mpanao gazety tsy teny, dia reny rava maina reny ny fanjakana komunista. Dia amin'izao fotoana zao ve namana Maurice Havonana eto Madagasikara no anandrana tampoka indray hoe ndao ranga averina amin'le niainan'ny firaisana sovietika nandritra ny 70 taona dia rava. Niainan'ny Vietnam, niainan'ny ireo firenena République démocratique ny Allemande, Pologne, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, reny niainantsika indray ndao averina ampiarina eto Madagasikara tampoka. Nefa le firenena nanangana an'ireny rava le communisme, le mpitondra nanangana an'ireny niongana ny nefarany. Ny sasany aza ny vonon'ny olona zay tsy maty tamin'ireny nampidiriny sasany amponja tatio ariny. Dia amin'izao no anandrana tsonga amin'le teny frantsay hoe apprenti sorcier, anandrana tampoka hoe ndao indray ranga inona moa ny apprenti sorcier namana Maurice Havonana. Ohatrohatry ty fa tsy sanatrina akory fa fanazavana hoe mahay magie hono zany, angamba ataontsika hoe magie ny ilazana azy. Mba tsy tenenina zavatra fa hoe misy olo ty mahay magie ka le teny efa mpanao magie raindany dia mahay manapongatra zavatra hoe tonga dia misy afo mirehitra tampoka eo, tonga dia misy an'izao mipotra tampoka eo. Fa misy le apprenti mbola mpianatra dia manandrakandrana fa izy ihany ny raha misy afo mipotra tokoa dia izy mikila tamin'le izy. Zay ny apprenti sorcier. Raha ohatra ny fanjakana sy ny mpitondra eto amintsika amin'izao fotoana zao na manao Maurice Havonana ka manandrana manao apprenti sorcier ka anandrana amerina zavatra zay efa nilozan'izao tontolo zao sy ny tsipahany vahoakan'izao tontolo zao tany amin'ny 40 taona lasa, ifiterany zany mpitondra fanjakana manandrana zany. Fa mivoatra zao tontolo zao, mivoatra ny fisainana, fa raha ny fisainany mpitondra ny taraka miverina any amin'ny 50 taona lasa azy zany, ary izy no voa amin'izany. Fa raha ho terenao ny fisainany vahoaka ray manontolo hiverina hoe zao marinareo fa mahita efa mahalala zavatra raha vaovao amin'izao fotoana zao, azo natao anie namitaka vahoaka tamin'ny 50 taona lasa namana Maurice Havonana, raha tsy teny afa tamin'ny teto amintsika hoe tamin'ny repoblika voalohany. Ka ny radio nenona tamin'izany ka tokany radio Madagasikara zay avoakan'io dia io ihany ny enonao, tsy mahalala zay mitranga any ivelany ianao ny gazety dia zavatra io ihany ny voaka ao. Dia zay ninona hoe misy an'izao hony ihany dia zay ninona. Fa amin'izao fotoana zao raha misy zavatra mitranga na iza na izy eto amin'ity tany ity, ny segonde raha ivoahany iny no ahafantaran'ny malagasy rehetra azy amin'ny Facebook, amin'ny réseaux sociaux, amin'ny internet. Efa zany ny afanganam-pandehan'ny fisainan'ny olona sy ny fampahalalam-baovaon'ny olona. Dia hokendainao tampoka ny fampahalalam-baovao, na ho farahanao maso tampoka ny fampahalalam-baovao sy ny gazety sy ny radio, dia miala tsiny fa apprenti sorcier zany ary ianao no kilan'izany voalohany raha manandrakandrana mitonatonana amin'izany, satria mba jereo ihany ny tantara fantatra ny nefaran'izany Ceausescu zany, fantatra ny nefaran'ny Staline, fantatra ny nefaran'ny Hitler, sy fantatra ny nefaran'ireo mpitondra komunista, fantatra ny nefaran'ny Mao Tse-tung, fa nitsipahan'ny olona rehetra ny zavatra nataony teny ny fitondrana an'izany fireneny zany. Dikan'izany ny lalan'ny reny ve no andramana hoe ianarana amin'izao fotoana izao tsy maintsy hifototra amin'izay manao an'izany, izany fomba izany.